hotrany naasy sy itokina. Ovelomny tapaporoana Christophe Rabearmanana Tsiresikely miaraka amin'ny Fantsoa Sarara Andriambolany Arivo nandray feo Mentina Rakoto Malala nandrindra lafiny teknika Dida Montero tompona andraikitra sy mpanatotosa tapaporoana fizarana faharoa tsy efa akaiky ve zany le misy anareo mbola lavidavitra mihitsy ka ay fa iza tokoa aloha no anaranao tsy mbola lazainao tamiko ange aitoko mo Joro no anarako Joro faly mahafantatra ny Joro ny andray Tojo faly mahafantatra ny Tojo ihany koa fa hono mba firy taona ho Joro ty gaga angamba ianao raha hoia hoe tsy ananako valy ny fanontanianao tsy fantatra hoe firy mantsy ny taonako tena misy olona tsy mahafantatra ny taonany tokoa ve raha tsy hoe le olona tamin'ny taloha be ireny so mba mivazivazy kosa azy ianao ty tsy mivazivazy zany aka za zany tena matotrako angay ianao tsy manana karatra ka inoko mantsy fa efa fiainy taona ianao io karatra kara-panondro re tsy manana zany mba ahoana koa ary zany tovavy sahala anao zao ve dia tsy hanana karatra dia inona zany ny ataonao rehefa ianao mivoakaly ireny ka misy misavatampoka ka inona ary noforoniko anao eo rehefa zany ny mariny mety tsy tia nytenenina amiko kosa angamba ka nefa atao ohatry ny matotra ihany zato fomba firesany ary mba firy ho anareo ny ray tampo lina be amin'ny fiainako ange Tojo zany zao are vavitokana fa tsy manana ray tampo zany efa fahazarako hatramin'izay ilay mivoakaly sarotiny be amiko ilay reniko fa zany hoe tsy dia mivoaka amin'ny atoandro dia amin'ny alina toy ireny mba fanararaotako tsy mbola manambady sady tsy mbola manana olo tiana raha toa ka tiana ho fantatra ianao koa manao sy amenatra ka vao nahitanao aho tamin'iny alina iny dia ahoana toa tsy azoko zany ny haiko nitseratra taminao ny foko izay no nahatonga ny sika fatratra taminao ry Tojo tsy haiko aloha na fahotany zany na ahoana inona ary ty lazainy Joro zandray ty nitera-tsemoka toa hafahafa be zany ny fahatsapako ny vatako fa iza ary ty tovavy ty eto ajanona ry Tojo azafady eto fa aiza koa zay trano eto amin'ny manodidina eto zay ry Tojo aza to mampatahotra le resako taminao fa tiako fotsiny ianao dia zay ny tsapako zay fa mandra-peona ry Tojo dia misaotra nanatitra maninona koa ary azany toa tsy mahita lazaina rehefa nombanjiny ary mba aiza ho aiza tokoa moa zany ny trano misy iny sandrazo mihitsy aloha ivoaka dia arahany zay alehany ka tena tsy hita indray zay nalehany dia nidina tamin'ny mantsana be io ve izy teo toa tsy misy lala mazava azo ny tongotra diavina kory mantsy eto rano be nitazako ao ambany zava re misy trano ihany any ambadika any fa tsy tazany aleo raha nga hiverina any anaty fiara fa niova tampoka dia koa zany voronandro zany mandrivotra mangatsika
tonga dia mamatana any amin'ny hotely izao no mety. Allô? Bonsoir piso. Miala tsiny fa mbola sahirana kely io dia tsy afaka miresaka maharitra loatra. Indray kosa ny lahy koa zany dia tsy andro tsy alina fa zao sahirana zao foana no asesika fa misy inona mihitsy. Aza mandefa fisainana lavitra repotry ny asa fotsiny dia tsy manam-potoana loatra. Indray ary fina loatra ary ny olona mitoto iny. Mana hoe sao dia misy vehivavy manantalan-tsaina azy ihany ka izay no mahatonga an'izao fiovany eo amin'izao. Tena tsy hitako le tsy atao tena sahiran-tsaina mihitsy ato hoe iza loatra ny tovavy iny. Tena hoe namponana findra mihitsy kanefa dia mifanipaka be ny tantaran'izy namponina. Na nitoetrany koa aza hijoro somary pelipelika sady manao fihetsika feno fahasahiana, nampona somary mipiripirina. Na ny asako aty aza angely tsy misy miditra amin'ny lohako mihitsy ny mpiara-miasako no niangaviako hanenjika an'izay tsy vitako. Na nampona aza angamba mety ahatsikaritra koa fa malaindaina miresaka aminy tato ato izay. Fitao tsara lesy aloha ny asany dia avy eo tonga dia mamonjy ny nampoina. Eny le tsy sady efa malahelo azy koa zany. Zay aloha lesy fa mbola sahirakirana kely azy zao Okay are mahazo toa ela. Okay. Inona re zany dia ataoko asa aleo raha ngahy hiverenana any amin'ilay toerana nanaterako azy iny aloha nodina. Na hita azy ihany na tsy. Tena teto mihitsy izy le nilaza fa hiala amin'ny ora sasany zao. Asa zao izy raha ho tonga eo na tsy. Tojo? Joro fa veza koa no nipoiranao teo. Efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy tonga ianao. Tia hitanao re dia nakaty sady mba nanararoatra makamaka rivotra ty aminareo ihany koa mety zany ka andao ara ilalao rano ary ambany ary etsy ny tananao tantanako. Mifikifika ery ty volo mitovy alava anina pona rehefa mamindry izy. Aty ny lalana tena vetivety dia tonga eto amoron'le faringa ty mangatsakatsaka. Tsy nihinana kisoa ianao androany tsy nihinana ka. Legioma ny sakafo androany. Tsara vitana zany sika fa afaka milalao rano tsara. Ka midiny ato anaty rano ary tsy maninona na tsy manalaka azy azy ianao. Leo aty ambonina akanjo ty ihany angano hoe soriko. Zay avy amin'izay ary dia tena pikarina ponana velona hitako miaraka amin'le body sy ny lamba toy hoe nampona mihitsy no miaraka fotoan'izao. Ay fa maninona kosa asanao rano ka ianao sy natovaliana be zany foana. Tsy manaiky fa tsy maintsy amaly milalina ke zany rano zany rehefa manalavitra morona kanefa ty mijoro tsy taitra mihitsy misotra makany volony. Io enjehana za matsy mba mahay milomano ihany. Lasa izy teo tiana dia tsy hitany eo. Ianao koa manaitra ka ianao manao ankletika no everiko fa lasa izy azy. Efa kilalaoko andrano ka za tsy mba matahotra an'izany. Marina mafy raha tsy mampitea oriko zato molona.
Zoro. Aza mena tsy fa tsy atrotsoa dia noroako trao. Tianao loatra. Voasaika manoka tsy hay miazo ny asako. Mitovy zany mieritreritra iny. Miala kely aloha Zoro. Tena tsy tamanieritreritra tao zo zava-mitranga zo. Raha mba tsapanao mantsy Zoro. Tsy tonso. Aleoko aloha makasaina. Tiniera. Ity izy aza to. Gana mahita ranoko. Mbetika manao akletika, mbetika manao azo karazana filomanosana rieko sao. Raha manao andray fifaninanana milomano reny andraha misy io dia azo kontoka fa azo nilarana vo. Andao ilalao fa inona ary tsy manjoretra be ty. Tompony tsikitsiky zany raha tovavy. Aleo ary aho hiakatra eny raha malaina ianao e. Toa tsy niambahambako ity izy. Tala teo to amin'ny soroko. Tojo a. Aza misorotsoana ianao fa tsy mety aminao io. Tsy azoko. Fa inona ny mahatonga anao ilaza an'izany? Zaza angamba ny tokony hitenenao antian'ny vehivavy kanefa mifoka sikary ity. Fa iza nilaza taminao fa sikary iny foako iny. Ka inona ary zany iny rehefa tsy sikary e? Zavatra mitondra mody aty iny. Mitondra anao mody ahoana koa e? Tena hazavao tsara fa tsy azoko mihitsika. Mbola zava aminao ihany fa ny azoko lazana fotsiny amin'izao dia hoe sikary reny za mivoaka amin'ny alina hitanao reny aza efa mifamaly amin'ny foana fa manao faninona fotsiny. Maika fa hoe miampy fifohana sy fisotroana angamba dia asa fotsiny. Fa mba aiza tokoa ny eninao e? Dia aiza eto ihany koa ny tranonareo? Tia hita neny anga ianao? Ie. Tia hita an'ireny niteraka ny zato tovavy tsara tarehy manoloana azato a. Ajanony ny fifohana mahadomelina sy ny fisotroana mamamamy sy izay hitanao fa ratsy rehetra e. Dia iseho aminao izy. Iseho amiko? Sandray metoky anao fa tsy andeha amin'ireny karaoke amin'ny alombe intsony manomboka androany. Fa aty ihany sika aminao. Ina? Fa hoana marina ary ty tovavy ty. Vao tsy ampy firohorakory ny fankalalana dia jereto izy fa mitositosy mondakondana amiko toriny hoe efa elany rahany reny. Fa mandehana amin'izay ry tozy mody a. Efa ilentika mantsy reny masoandro. Satroka foana hitafatafa aminao fa neny koa fareko miantso a. Fa miantso anao ahoana koa ny eninareo e? Zaza tsy naheno feon'olona niantso zany akory teo. Ianao raha teo tsy nikidikitika finday. Tsy manana an'izany finday izany aka. Mety tsy renao angamba ny antsony. Mo efa ora fody koa izao e. Ka leo arenao ateriko e. Ianao rery ve mitsompitsompy ihany? Aza misahirana re. Efa zatra manderery a. Zaza angamba no anatitra anao hatreny amin'ny fiaranao. Ny akanjonao koa reto efa maina. Masoandro efa madiva iletika ihany. Ndao ary tsika mba hakasary kely atao fahatsiarovana an'izao fitsangatsanganana mahafinaritra be izao. Aty amin'ity toeran'ity tokoa ve tsy mpiampitsangatsangana be rehefa weekend? Tsy a. Vao ianao rery nampahitana an'izao toeran'izao. Fa aloha angamba ianao no ateriko ary ambony ary amin'izay. Ndao ary. Izay angamba aloha rototsy fa amin'ny manaraka indray sika miona. Eny ary. Iny izy fa laza. Oay, adiny marina le sary.
nefa efa nanao mandra-pioana. Asa aloha rangaha tifirina avy aty aoriana. Zay. Andraso amin'izay hoe jerena. Otry, toa tsy azo sary akory. Nefa ny mémoire an'ity aza mbola malalaka be a. Izy koa azy efa lasa any amin'ny tsy taza maso any sahadiko. Dia izany le tsy raha tsirina no tranga tany e. Hatramin'izao aza ny saiko mbola tsy tafatombona tsara foana. Tsy hitako le tsy izay avaly amin'izany a. Ny teniko ny a dia izao ihany a. Anontaniana mpoina sao manana kambana. Tsisy olona hitovy zato isan-jato izany mihitsy mantsy kanefa sady tsy mpihavana tsy manana roa-pihavanana ko. Ka isaky ny anontany koa nge za dia adiniko foana letsy e. Mo koa hoe resaka tsy vita telefona le izy. Inona nefa mety hitranga raha fantatry nampoina fa latsa-pitiavana amin'ny olona mitovy be tsy misy voasana aminy a. Toy ny olona ray ihany mantsy no everako azy ireo na dia hoe samy hafa toetra aza. Vao intelo hitako izy kanefa dia toreny hoe efa mambola an'ireny ny fankalalana i. Ny aminy anefa tena mbola misy tery-tanteraka amiko mihitsy letsy e. Tena mba toroa hevitra letsy raha lafa mitady ho taraiky ny bandy akama. Raha ny hevitra aloha no anontaniany lahy dia hoy aho hoe... Hoy ahoana? Daboy ihany daholo momba an'izany sipy izany a. Nampoana banjenina. Ajanono ny fifaneraserana aminy. Indrindrindrindra ny fifampokasoana. Ary azo devatano amin'ny nampoina ny resaka hoe kambana ve ianao rehefa tonga ny tanahy lahy. Mety izay tokoa mantsy ny marina fa mety ninina fenina noho ny antony tsy fantatra. So ohatra dia le nokoloana eo amin'ny rojo ambozonany ihany ijoro ioko. Efa nisy fotoana tokoa aloha ny lazany fa manana raha vavy izy e. Ary io raha vaviny io tia miditra karaoke. Dia tsy fantatro fotsiny hoe ijoro ve le izy sa iza. Sy mody farak'izay aingana fotsiny lesy dia hoe teo izay atao. Ka mety mbola afaka 3 andro nge le tsy voavita ny asanay aty e. Ty eto le sampanana amin'ny film akany amin'ny joro. Dia hijery azy tokoa vare. Miala tsily le tsiritsiry fa to tia hita azany foana. Dia ahoana tokoa moa izany izao no alalany fa ho avy a. Izy tsy misy telefona, tsy misy ninina. Aleo rangaha andehanana ny fotsiny dia hita eo a. Efa ho 15 minitra izay no nahatongavako teto. Mety efa hoay iny tokoa joro. Miaraka amin'ny robe fotsy tsara tarehy volobokile. Manao lokomena sy manja maso koa izy izany. Io no mahasamy hafa azy amin'ny nampoina. Nampoina mantsy tsy dia tia miositra an'ireny. Tojo, efa fantatro mihitsy fa ho avy ianao dia nanao metimety a? Izany tokoa ve? Fa ny fomba ahoana nahalalanao an'izany? Vao tery alavidavitra tery fotsiny fiaranao dia efa tasako. Fa eo aloha afino ka. Vao maika tsara tarehy be ianao amin'izao a. Tsy napoiziko hoe misy tovovavy tsara tarehy be toy izao aty ankodaoda kely aty. Izany misaotra. Robe nanaovako tamin'ny baptême rety e. Dia hono eny hoe izay olona tena tianao no anaovy an'ity. Tiako ianao dia izay ny antony nanaovako azy androany. Ahoana? Ianao koa ve mba tia tahaka ny tiavako anao? Inona re izany no havaliko amin'ity tovovavy ity? Raha ity anjoro tokoa.
toa dia ahoana ponina amitaka azy ve samy tiako anefisy rovavy badenina marina lohako mieritreritra an'izany ka iny fa sakambiny ndraiky ny tanako ty avy eo ahy ianao iny tsy manery anao ianao no nanaitra voalohany fitiavako dia tsy niolakolaka fa avy dia nitsotra ny fihetsem-poko taminao tiana koa ary tsoa oay faly be fa kosa aza lasaina namin'izana amin'izy zany aloha fiarahantsika fa aleo janona ho tsy ambaratelo Indray dia zao ry tosa aza misotro zava-mahamamy tsony ianao ary aza mihinana sakafo maloto ihany koa dia tandremo miaraka amin'ny vehivavy hafa fa efa nity ahy ianao ka manaova madio lalandava fa ngamo za maloto ka za ngeka mitazona toerana ambony amin'ny asako ka tsy hanao an'izay analabaraka ny tenako mihitsy fantatro izany ka miresaka an'izany any ianao aza maika fa ho tafiakatra ambony lavitra noho ny rinao ianao amin'io asanao io andrekako miverina nampirafy ny ray aty kanefa dia efa nivoady fa tsy ampirafy intsony aleo raha ngatsy alefa lavitra loatra amin'ny fisainana hita eo izay andaminana azy ary nafona ho ato malasa saina ny malalako tsy napoziko fotsiny hoe zao no hiainako aty ka fa manino izao ka nga tsy mitovy amin'ny fiainanao any amin'ny misy anao ihany izao fa mba tantara ho ato koa aloha hoe nahatonga anao ity avetivety teo kanefa to mitsoka zany foana ianao tany am-boalohany tsy dia manakafaly loatra raha ny amin'izay fa neny no laza tamiko indray andro hoe misy tovolahy ray any ho any izy ho hitanao amin'ny fotoana tsy ampozinao ary hitondranao any amin'ny fiainana tsy mbola fantatrao izy io tovolahy io dia hoy aho hoe mety anao le izy satria vao nahita sy nahinanao ny hira indray alina nahitanao ahy voalohany dia sondriana taminao ny foko sy ny saiko dia nakaiza zany ianao tamin'ilay nandositra iny tsy maintsy nandeha satria natsony fa natsony ahoana moa dia natsony tamin'ny alalan'iny dia iza koa ny nanatitra anao aty ianao angeka any amin'ny vilona no mivoaka kanefa aty alavitra be aty no mipetraka tsy maintsy tafody aty foana re ana mandeha tongotra tsy misy mpanatitra azy finona koa ary zany lasaintsoro zany somba angatra ary tia manoloana aty nefa ingeto olombelona nofosovatana ihany rehefa mitsapaiko ny tanany sy ny valany ary ny volony hoay ary zao tokoa vao tsikaritro fa ay miambozina rojo tsara be joro ty ve volamena ngambo zany rojo zany ary misy vatony misy atelo toy ny akorandrika asa iny tony vakanako eny vakana fa inona ny dikan'reto akorandrika kely telo reto ay ve za ty voalohany ty dia ianao le eo afovoany dia mbola misy olona fanotelony koa olona fanotelony dia nahoana ny hoe zano afovoany izay fotsiny samy olona tsy foko sy tiako daholo na ianao na io fahatelo io maneho sombo-piainako aminao avy reto vakana telo reto sombony kanefa anandanja ary aleo tokoa aloha esoriko ty iray ity dia omeko anao satria efa hitako ianao so dia marary saina ary ty tovavy ty ka sa zany tsy mahatakatra an'izay tiany ambara sa
ve manao kilalao tiany ianao dia tehirizy tsara mba tsy ho very a. maninona tokoa nefa raha lelazaina fa ianao no a dia tia mijanonao anao mba ampifanakalozina. Tsy mety rotojo a, lasa tsy misy ifandraisako amin'ny Indray. Tiany efa voatokanao anao. Tsy misy azonao mihitsy zao zandresako izany, fa raisy fotsiny aloha tia dia ampirimy tsara. Tena mirediredy mihitsy ty sipa kely ty ka. So kosa aza dia efa maty zany reny tsy afaka mbavan'izany. Fa hono ary joro fefa maty anga le reninao. Otry, fa maty ahoana akory tojo a? Mbola any izy ary tsy ho ela dia ho hitanao. miala tsiny ary re, fa zao tokoa ry joro tsy maintsy mody any an-tanà, kanefa aza manahy fa hitsidika anao matetika ty a. Zaho no mangivangy anao matetika any ka efa fantatra raha teo hoe any misy ny fitoerana iasanao. Mangivangy matetika hono izy dia ahoana raha hitany nampona amin'izany? Aza manahy fa tsy ampiovainina loatra aminao sy ny fiainanao andavanandro ny fisiko sambatra fotsiny ary rehefa atojo anao ary mifankatia isika. Eny ary re, aiza zany no ahitako anao rehefa mandalo an-tanà ianao ka? Fa tsy maninona koa ngena zany no mijery anao aty fiara koa io misy. Mandehana foana fa ana miandra anao. Eo ary mba asiana fisary fahatsiarovana amin'izay adino mantsy le farany iny. Eo ary fihiny tsara andrazo tokoa hoe fotopotorona tsara joro. So mantsy mba misy teboka hitoviny amin'ny tantarany nampona ihany ny tantarany. Tsy mbola ny tantarainao tamiko tsara tokoa ngery joro ny momba anao Fa inona ny tianao ho fantatra mahakasika? Ohatra hoe aiza ny dadanao, aiza ny tanindrazanareo sy ny sisa re. Sika mifankatia aloha izao ny zava-dehibe ry tojo ny ambiny avelao any mo ho fantatrao miandalana eny momba rehefa tonga ny tanà ianao. Amin'ny fomba ahoana moa no alalako azy ny momba anao kanefa na ianao aza tsy milaza izany amiko akory ho tazomiko tsy ambaratelo angera toka ny fitantarako izany aman'olona no atahoranao mokery nampona. Nampona? Fa iza koa ty nampona? Joro ny anarako fa tsy nampona. Joro mantsy azafady afa-baraka. Tsy maninona ka, fomban-javatra izany. Fa izao ry tozo aza miasa saina loatra ny amiko fa miresaka eny foana tsika. Mandehana am-pilaminana fa efa misy olona miandry fatratra amin'ny fahatongavanao any. Dia misaotra anao nandray ahy tamin'ny fofon'ny fitiavana fa hay tena mamy izany ity izany. Mahasambatra ny tiavana. Mitsodrana anao mba ahomby ianao amin'izay kasainao rehetra. Inona tokoa izao ny fandrinao mba tena tiana ho tanteraka ry tojo? Finina koa ary tia mitsodrano be ty ry joro manoatra noho nireny andeha ho any an-dafy reny za aminao. Fa nga tsy fantatrao hoe tsodrano zava-mahery. Fa inona ho mba fandrinaoko? Maro be raha zany no anontaniana. Fa raha mifaniriko amin'izao aloha dia mba hafantatra ny momba anao manontolo. Izay fotsiny ve? Ho tanteraka aminao ary izay iriny fonao mandehana amin'izay dia tandremo aso very ny akorandrika iny dia averiko aminao foana hoe fadio ny zava-dratsy. Eny re, ao fa ampirimiko tsara mihitsy ty. Finina indray arany mba tianao vidiko anao ohatra hoe mba makany avilontsika mividy an'izay zavatra izay mba tianao. Tsy takitambiny ary tojo ny fitandronao ny vatanao adio no ilaiko.
ny fanajanao ny tenanao satria efa voafidy ianao. Tsy izay zavatra lafo vidy na ambony valeur avy aminao no ilaiko fa ianao tokapo. Inona daholo re zany ary lanitro. Zay efa mandehana dia aza merikerika aza be fanahiana fa anilanao lalandava. Tsy ela dia hiverina ty hijery anao e. Manantena zany amin'izay fotoana izay fa tantaramiko ny momba anao manontolo amin'izay ianao a. Ankoatran'izay vaovao mahafinaritra izay olona izay ianao. Afaka maminavina ny mety ho tantarako ianao na dia ianao hanomboka tory voalohany indrindra ao aorian'izao fiaonantsika izao aza dia aseho aminao ny zavatra rehetra. Tsy minofo ny ilaiko rojory fa ny vavanao mitantara mihitsy a. Sa ve ho nofo toy izany koa sisa ny amintsika sianinao ao aorian'izao? Tsika aorian'izao aza vao tena tantara. Hienjana koa ianao ty raha pitebitebika. Zazavavy ny filozofia sy ny mystera mihitsy ianao ty ka. Aiza kosa e. Dia tsongonao hatramin'ny takolako mihitsy ve? Ka mahafatifaty loatra tsinonako. Mety ny fomba firesaka fotsiny angamba ny tsy mbola mahazatra anao dia izany mahatonga anao ilazan'izany. Sange tsy te hiala eto anilanao mihitsy raha ny mariny. Mitsotra ny sisa no any azoko atao ampilany masaiko. Efa hoe tsy ho ela ho aza dia hijery Indray aty indray. Ary manina tokoa aloha Indray ity raha hividianana telefonina e. Fa ataoko ino izany? Sika nge efa manana fitaovam-pifandraisana e. Tandremy fotsiny sao very le anao. Indray ity nge tena be ihany mihitsy e. Akorandrika nga mety fampiatsoana. Aleo Indray hividianana telefonina fa aza dia saro tiavina toy io moa e. Ye, anisany afahako mifandray aminao iny ankoatr'izay zavatra tsy takatrao. Tena tsy azoko mihitsy Indray ity ka. Iany e, ataoko ahoana moa rehefa tsy mahazoto andray fanomezana avy aty amiko Indray e. Fitiavana madio dia fa ampy anay. Fa nareo iza zanga manana akoatra anao aza be vazivazika. Mandehana amin'izay ry tozo a. Efa miariva koa ny andro. Tiako ianao ary satroko foana ny ilanao fa saingy misy fetra ny zavatra rehetra amin'izao. Iany ary mampanantena anao fa mbola hiverina. Tiako ianao. Tonga eto tanahy ihany aty. Manoatra no reny hoe efa matona ny maro reny any tsy teto a. Maninona tokoa moa izany raha tonga dia tsy enaina ny ampiasana ny napony. Tena efa tia hita azy koa ao antsy izany. Dia be asa tahaka ny inona loatra azy naretana tsirabe tany dia saika adino loatra amin'ny fisiako mihitsy. Aiza kosa ki dia hoe adino a. Hitavizanaka. Tena tototry ny asa tanteraka kizy efa tena miala tsiniky malala. Efa tena nataoko mihitsy azy havita n'ilay asa faran'izay haingana amin'ilay maika hody tia hita Indriko. Tena mifona kia. Eny e, fantatry tsara fa tsy mora ny misehatra asa toy ny ianao va. Eny tsy mamitsiny ianao a. Manina tokoa moa raha manako rano mafana tsara ianao rehefa tonga ny antranontsika e. Nefa nge ty fandiniako anao aza to ohatry ny hoe tsy reraka ny bizany akory e. Mbola nahavitan-tsena mihitsy aza. To tsy mahatsapavy zanana loatra tokoa aloha. Atsirabe koa nge tsy dia hoe lavitra manahoana ka hoe andreraka e. Iany e, mety hoe noho izalenina notohana voankazo sy ampy torimaso tsara koa nga. Mahafinaritra izany ka. Ka ndao aroa dia amin'izay ianao mba afaka mitsotsotra makaina. Anaovako rano mafana sy karakarako lasopy ianao alohan'ny hidiko. Tsy aleo hoe tonga dia miditra restaurant hisotro lasopy e. Tonga dia ateriko mody ianao sao da raika hariva be any aminy koa. Ianareo
raha teo tsy mety matory ao an-trano na dia hoe sara-pandriana azako. Andao ary rehefa izao nitano fa mety zay le tsy mifandeha ny tany vela mbola makany aminy any ary ny tena loza dia mbola nanome toky azoko hoe lafa hiverina fa ty zavatra nolazainy lahy aloha dia tena mistera tena hoe mistera mifono mistera letsy zay nolazainy tamiko fotsiny reny naveriko ny tantaraina tamin'lahy teo reny fa na izaza nge tsy nahazo mihitsy an'izay tia ny atongavana le ty dia ahoana zany raha fantatry nampona ny fiarahan'ny lahy amin'ny tovovavy any abira mitovy tsy misy valaka amin'io ka napoina aloha hatreto tsy mahatsikaritra ninnininy fa ny loza dia ity ny anarany joro foana ngeletsy no mitady ho voatonoko isaky miresaka amin'ny nampona tandre milesy zany dia asa letsy zay mety efa raha nyity tantara ity fa ny aza hitako fotsiny dia hoe mifankafantatra izy roa vavy ireo zay vao tratrany nafenina tsy azo kokoa hoe inona ny tsy nampisalasala an'ity anjoro kanefa nampona efa io tsy arakaraka le resaka lahy hoe na mbola misy telo mitovy aminy ahy zany dia tsy harototra ny latsony fa efa nanany lahy ny original dia asa letsy fa za koa aza nge mba faniny ohatrany tafidikizo ihany sady tsy hitako ty zay lalany voahana mety no le fitoviana be nisy teo amin'izy sy nampoina koa nga mba nasarika ny lahy taminy na ny filantony feoana azy zany lazainy lafa mitoviko hita hoe tsy dia netiany anefa mifanapa-kevitra lahy ny araka taminy satria raha hitady ny marina momba ny joro eo lahy dia mety hitonina any amin'ny nampoina zay olo tiany lahy ihany amotipositra ny nampoina lahy ty olona hiverina ho kambana aminy koa efa olo tiany lahy ka dia hifamototra eo nareo zany to mitady ho resy lahatra mantsy aho fa kambana mihitsy ry zareo tena grave be letsy tia dia inona ihany zany no atao hijoro koa efa araka le ny tantaraiko alina teo hoe tsy mety milaza ny tantarany fa aholakolany fotsiny ny resaka tsy hitako izay fomba ampifandraisana azy amin'ny nampony so le tsy dia tsy olombelona tsony zany hitany lahy zany fa mahatotoa mba marina moa za koa nge le tsy efa nieritreritra an'izany ka ohatry ny hafahafako fa efa nitsapatsapaiko daholo angeo azy azo ny tsapaina tamin'ny vatany miseho amin'ny andro mazava koa izy ambonin'izay dia nefa raha kambana tokoa ry zareo maninona nampona ny tsy mitady azy raha toa ka mbola velany le kambana aminy mitandrema ihany le tsy lafa sao dia mahatoto zany ka efa hoe tsy mahatoto zany vatana samy vatana ny anay no mifandray ka ty izy hoe tsy mety hividianana zavatrako tala ty ino ty akorandrika nomeny aty koa zao no anisan'ny mahalasa ny saiko akorandrika aoto koa asiko maso ty to fotsy mantsopika be ty izy manimba maso mihitsy raha tarafin'ny masoandro sady ohatry ny mamoaka hafanana hafahafa zany to mamay zany mihitsy aza manana korandrika mitovitovy endrika amin'ity zay koa le tsy ao an-trano ao netiko fa ny mazengala izy fa tiany lahy ty to spécial lavany amin'ny princesse mystère mihitsika io le ty koa le tsy raha ihany way mangina aloha lafa zay miditra zay nampony janony ihany aloha zany resaka zany loko aloha ty akorandriky ty afenina Oje, azo variana ataony efitrato nareo roa lafa andao isakafo amin'izay fa efa andoatra sakafo eo ho avy akia andao marina raha tojo mba asiana fidinana kely any Antsirabe any rehefa malalaka sa hoana tena mety letsy zany za mantsy to tia hita mafy an'izany tovavy mystère copie-collé amin'ny nampoiny zany ko ary aiza ry za sara tomasany oay misy vadiny mandeha lakandreo fa tsy
fantatro hoe andeha ho aiza. Mipofo zazamena fa misy roa ndrery zareo zany. Ivy efa akaiky ny morom-pary fiantsonany sombo. Hoay, tao misoka tampoka andrivotra. Manonjatra raha mihitsy azy. Andrekako eo, voasaika hanolotra le zaza faharoa le rangahy efa eny amorona le ramatoa. Natodila lonja mahery le lakana misy le ramatoa. Loza marina, tena loza. Latsaka ny anaty rano le zazakely ray. Fa fandray vao fifitra tsara ihany. Korapaka izy vady. Korapaka koa ny olona fa tena tsy hita tsony le zaza. Lasa andrano. Ny antsoantso to mila ho lasa teo le tsy izy mivady e. Hoe lasa ny rano ny zanany. Avy eo ny tomany ny gogogogo tsy nahita atao e. Dia nanahoana ny toyiny avy eo? Nampiantso an'ireny olona mahay rano reny ry zareo. Fa tsy hita popokatra ny fatiny le zaza e. Rehefa ny fotopotorina tsara moa izy mivady dia fantatra fa hinana hena-kisoa ny raha tamin'izy ireo. Kanefa manakasina hono le farika dia fady-kisoa. Vahiny koa ry zareo teo amin'ilay toerana ka samy tsy nisy nanam-po e. Dia izay no nahatonga ny loza ka nahaverezan'ilay zaza ray. Tafafo tampoka ary teo ny tapaka le nofy. Enjana koa le zany raha nofika. Mba hamarina e. Voany fo aletsy dia le akorandrika teo akaiky ny ondako ny sarika avy hatramin'ny maso koa. Reko toy ny hoe misy fiomby vavy mandrotsorotsy zany mivoaka avy ao anatiny rehefa rendrimana iny. Avy eo moa sotomitoro indray dia tao e. Tsy haiko hoe inona ny tena hevitry le nofy nahatonga hanofy an'izany fa mahagaga dia tena toy ny natrehako izao mihitsy angely ty le nofy. Sa avy eo hoe manenjika ny eritreritro ka mahatonga hanofy an'izany. Le akorandrika lazainy lafa namoaka fiombe vavy mandrotsorotsy koa ny tena mahavarinako. Eny e, mety hoe vokatry ny adi-tsaina. Za miteny an'izany lafa matetika reny nofo reny misy hevitra finosiny a. Zaza milaza milahy hoe raiso atsoratra mihitsy mba tsy adino. Tsy manam-potoana anoratana an'izany letsy a. Miasako aza letsy indray. Miasako aza letsy indray tsy hitako izay andamina an'aziko handray atsoratra nofo mandalo avy no andaniako fotoana. Laha ihany io moko. Hevitra ihany ny ahiny e. Mandinika ny zavatra henany lahy amin'izao mantsy a. Dia hoy hoe so misy ifandraisany ihany ireo. Eny e, azo raisina ihany ny hevitra elahy fa aleo aloha atao e. Ny akamaroan'ny toro hevitra elahy hatramin'izay mantsy toa mahomby avokoa. Zay mantsy hoa. Za koa tsy hanoro voana ny lazany mihitsy e. Tsy avelako hiatrika rery an'izao elahy fa eto foana hanoana raha tonga ny fotoana lalàny nampoina ny marina. Dia misaotra letsy e. Tena kama tokoa lahy. Afaka mamihana ny lava ya? Tsy maninona ka. Fangainao mangatsika? Tsy mangatsika fa mba tia mihana ny lava fotsiny. Fa manofy ary ve zazasa. Tena miara-matory amiko eto tsoro. Nefa tena ohatrany tsapako zany mihitsy le sandro mamihana. Tsy reko akory ny akaranteto fa izy efa natory teo akaikiko no hitako. Ary tena tsapako mihitsy ny hafanany vatany mamihana aly ty e.
Tongavany amin'ny alalan'ny nofy zany lako. Tongavany amin'ny alalan'ny nofy? Ie, dia zavatra tsara ve nefa zany sa ratsy raha mifevitra elahy? Dia asa aloha. Elahy miaina azy ihany angamba no mahavaly an'izay. Tena mahagaga mihitsy letsy na io fandria koa aza ange letsy rehefa jereko ny lambam-pandriana noho ny maraina dia toreny hoe nisy olona niarana tory tamiko izany mihitsy Se mirona loatra ny aminy koa angamba ny eritreritra lahy dia izay no mahatonga an'izany ka. Tena tsy fantatro tsony letsy fa nitsapako aloha dia tonony hoe teo anilako mihitsy joro mety hoe no ity fanomezana avy any amin'ity angamba. Voahiratro mantsy ny masoko dia le akorandrika mipetraka eo akaikin'ny ondako foana no hitako ary mahagaga fa nandritry ny alina vitsivitsy izay dia toa manome hafanana ho azy zany le izy rehefa tsy manofy miara-matory amin'ny joro rehefa raisiko mantsy le izy dia toa mafana hafahafa zany Zany vely ty. Tsy adiniko manoroka kely azy ty isa-maraina toy ny fanoroako ny nampona izay rehefa miona ihany. Manoatra no ny safira izy ty amiko letsy tsarako amiko naiza leako. So dia ho lasa daly eo letsy ny farana. Tena latsaka tao anaty rano le zaza ary iny eo anaty rano io toa vehivavy lava volobe tatazany le zaza rehefa nilatsaka tsy nisy natsikaritra akory nefa nitofa ny vavan'le zaza mba ahafahany miaina ao anaty rano toa azy dia noentiny nanaraka azy ihany. Iny fa nasihoany tamin'ireo fianakaviany. Tsy maty araky ny neveran'ireo ray aman-dreniny azy ange zany le zaza latsaka tao anaty rano fa nitatazana io vehivavy lava volo be hitan'lahy io fa efa nionina ny ray aman-dreniny sy ireo fianakaviany fa hoe maty le zaza ary rehefa nataoko ny fandiniana dia mety zaza vavin-drano io vehivavy nitondra le zaza latsaka an-drano io. Zany tokoa ve? Dia izy ve zany nanao an'izay nampilatsaka an'le zaza sa ahoana? Izay aloha tsy fantatro fa noentin'le zaza vavin-drano le zaza faharoa ary tezainy. Miakatra tanety ihany le zaza vavin-drano rehefa hisasakafo ho an'le zaza satria tsy nampihinany ny hazan-dranomanta toa azy le zaza fa nitezany tahaka ny olombelona ihany. Misy fotoana iarahany io zaza io milomano amin'le vehivavy lava volo sady tsara tarehy ary rehefa tonga kosa ny alina dia mamono sisy-pario zaza io ary any anaty lobolobo tsy misy pahita izy no matory. Zany mifindrafindra lasa izy amin'izany fa tsy hoe mionona amin'ny toerana iray ihany ary nitezany io zaza vavin-drano io azy io dia toy ny fitezana an'ireny zanany ihany. Mahazo tambitamby sy voarotsorotsy. Hitan'lahy tao anaty nofy daholo vely ty zany rehetrarehetra zany. Ary rehefa voaraiko an-tsoratra ato anatin'ity diary ity daholo arak'le teny lahy. Tsara tarehy kosa aloha le diariko sady amin'le karazany misy gadana. Amin'izay tsy misy manokatsokatrako. Mahagaga mihitsy no androfisako ny tantaran'io zaza io letsika sady mifampitohitohy izany foana ange lesy le izy vao tsy ela kory aza zao no nividianako an'ity diary ity kanefa efa izy sasaka sahady. Zao kosa aza dia misy mikasa anao ratsy lahy ty sa inona ny anton'izany nofo rehetrarehetra zany? Tsy toy izany kosa letsy ny nofin'olona misy mikasa anao ratsy raha manonofy anjehan'ny omby anga dia tsy mifaka fa dinga letsy tena hafa mihitsy enjan'izany maninona tokoa moa raha mba asiana firevena kely mihitsy ty raharaha ty efa ela koa tsy nitsika mitsamma tsy mba niaran'ny reviko.
eno aletsy tena mahatsiaro valaka koa zany ka zao tonga ele tsy voatsaroko fa zangeny raha ranojoro tsy handray zava-pisotro mahamamo intsony zany tsy haiko hoe inona ny antony tsy ahitan'izay ataony lahaty izany lesy joro a rehefa mihoana amin'ny fotsiny no azo misotro ela fa aleo aloha io mba hifanapahany neny vehivavy koa toko ty zany foana rehefa miaraka amin'lahy izy efa tsy vaovaotsony zany napona koa neny tena olo tiany lafa tsy joro olo ty tena matotra binge hoa izy ny teny an'izany le ty koa zany tsy efa hitany sotro moa tsika tany anaty karaoke reny io lesy mandraisa kely fa inona ary ty elanga moa dia anao mamitampona ka okay raha letsy atsinona aloha fa tsy bazay ahay dia ahoana tokoa moa zany ty tantarany lahy ty raha mba tsy ny rahany lahy zao joro mba afaka nanontaniany napoina raha toa ka manana raha vavikambana aminy tokoa izy zao efa tsy mety tsony satria samy efa olo tiany lahy izy roa zany mihitsy zao ny tena olana saika anontany any nampona ihany nisy fotoana kanefa zay nieritreretin'ny lahy zay mihitsy no tonga tato an-tsaiko fa mety joro angamba no ilazako ny marina ho ariana kely satria izy hitako tsy dia makalagy na lazaiko hoe olo tiako taloha nampona fa no le fitoviana be teo aminareo no anisan'ny nahasarika hiaraka taminao dia andainga zany tsy sarotra be lesy zany elahy manofo misy azakely tatoato io aza dia efa mampatahotra maika efa hoe ampy zavatra fa vao hotaitra eo za mantsy mitady ho resy lahatra hoe azonody elahy io fa azonody ahoana koa letsy zanyko elahy koa zany to tsy azoko mihitsy ka to mandroso miembotra sy hita hoe ahoana indraindray to indraindray to matahotra tamboko zany tsy fantatra tsy ka ny fanapa-kevitra elahy ihany mahatonga hosana atahotrako ohatra ary ny ty mahazo an'lahy tohatra mihoatroatra zany foana fa maninona tena ohatrany nangidihidy be tampoka teo letsy ny tanako sy ny ato koa ohatra fa mangidihidy ahoana koa fa hoe jereko tena mangidihidy be letsy fa maninona sao dia misy zavatra mahalergie ary ny sakafo mampondro any letsy kay inona nefa ny alerzika ny lahy tamin'ireny tena mangididy any ty tena feno botambotana menamena kely be dia be marina ny ty ny tanan'ilay ty ny ao amin'ny ato kokoa azy angamba tsy lazaina ntsony tena teromody aloha letsy afa ohatrany tsy norma tena aleo zavitsina atao andao tojo aiza ny lakile amelomako ny fiara angana tonga dia midiry elahy orinao angana ohatra ato lasa ny ampyfoaka koa ty fa ahoana izy zany sa aleo tonga dia ny amin'ny dokotery tsika ny amantany so manininy eto la voasahirana eto tsika andao ka nanahoana ozy ny dokotera nagaga angery napoina fa rehefa nanao ny fizahana le dokotera natononay omany dia nilaza fa tsy mahita nininina zany ve fa inona fotsiny zany dia niraiso ny tony hoe alerzika tsotra le izy fanafody ahositra zany zao nomeny ao mampy an'le antibiotika za moa naka permission mihitsy afaka mikarakara azy manara-maso ny fahasalamaniko dia atory aty zany ianao moa dia rehefa ariovako dia verina indray any ampitso nefa tsy haiko
mety hoe hijanona ihany tsy haiko arakaraka ny fahasalamany. Ay, izay hitanao mety atao e. Ie. Efa manahoana zao lahato? Eny tokoa? Efa mba hosorako an'le crème mangely izy fa ohatrany tsy misy fiovahany mihitsy fa mangidihidy be foana e. Mety mbola miandry ny fiasan'ny fanafody angamba. Efa hatry ny afako maly kosa ve le tsy ny nampiasana azy dia mbola tsy misy vokany ihany a? Mba ahoana koa ary zany? Fa inona marina zavatra nohanareo tandry da? Sakafo fihinanay mahazatra ihany ka. Na za koa aza nge mba gaga fa tsy mba hampanao an'izao mihitsy itojo io hatramin'izay nahalalako azy. Ny sakafo nohanareo tsy niova fa mety nisy lany-dato ny fangaro nampiasain'ny olona nikarakara azy raha ny fandinihako azy a. Sa ve lasa tsy mahazaka tokantsony laty e? Ary ohatry ny lasa mafanafana hoditra koa nge no zandro tojo hoe andraso io karakarako ty vera vetivety. Aleo angamba angatadalana amin'izay ry izy roa kely fa mbola maika monjy asa. Ay, mitombo fahasalamana lesy raha tojo dia mirary soa. Misaotra letsy nitsidika. Mijery an'lahy matetika eo ihany a rehefa manam-potoana e. Ary aleoloha andamitra ny miadana amin'izay. Sady efa azo torikory tojo. Ary iny ty zavatra mipetraka eo akaikin'ny ondany tojo ty. Andraso hoe alaina. Ohatra, to karazana korandrika kely. Ary somary manga n'izany lokony izany a. Manompo manga mifangaro volondavenona sy mainty. Aleo apetraka eto ambony table tenuana eto. Napoina! Ay, taitra ianao. Misy zavatra ilainao anga? Za mbola variana nandamy mantatsy any hevitra ambadika tatiko. Ka manahoana tokoa lozo ny fahasalamanao e. Ay e. Sady mipetraka teto akaiko Napoina no nanafosafo ny lohako. Efa tsy dia maninona intsony aka. Efa hitako hoe miatony le hidihidy. Zay ngamba vao niasa le crème. Ay, tsara izany ka. Ohatra, ary inona koa to mampiodikodina naheran'ny fandriana? Misy zavatra ilainao anga? Sa télécommande? Sa ve ty akorandrika mahafatifaty kely ty ny tadiavinao? Hitako teo andoham-pandrinanao teo mantsy izy ty te napetrako teto amin'ny table de nuit teto. No everiko fa very nahita ny Napoina dia nariny. Ary ny diovinao nga le izy zany fa toa lasa fotsifotsy be vetivety teo. Ianao aza kay moa tsy nalalakory hoe nafindrako toerana le izy ko. Karazana korandrika afaka miovaova loko ange izy zany e. Raha azoko tsara tsy dia fahita firy. Fa taiza ho any nahitanao an'izy ty e. Sa ny vidiana? Teny amin'ireny mpivarotra asa tanana ireny no nahitako an'iny re. Dia ohatrany nafinaritra dia nividiako. Tiako be ty malala raha atao amin'ny bracelet na amin'ny collier. Jereo nge e, tsara be ry le izy rehefa atao amin'ny tenda. Dia tena mitovy tanteraka amin'ny joro ianao. Joro? Fa iza koa joro? Way, lasa marina ny vavako. Ary ohatrany nisy zavatra ny anjera ny ambadika an'izany e. Andraso hoe jereko vetivety.
Fa inona ke le vaky teo ry malala? Le bocal fasiana vovotsiriny vaky tao ka mety nanamorona kely angamba dia izay no nampilatsaka azy. Dia efa nifafanao tsara. So mantsy andratra ny vaky pitaratra. Efa tsy misy ninina intsony aho ka. Taiza tokoa moa le resantsika teo ny janona. Io lesy mba omeo ahy io akorandrika io ataoko pendatif amin'ny colléako a. Ohatrany tiako be izany mantsy le izy. Zavatra tsy dia manahoany tiako ve no ataonao amin'ny colléanao tsara be io e? Ka tiako be nge. Sady ataonao aiza io anarany eo amin'io. Fa hono tokoa ary malalako a. Mba iza ho aly nokolony e. Hoay, nofiny mafy fotsiny marina le colé fa tsy mahita valy izy. Zay asalamanao ry aloha everina. Fa omeo ahy fotsiny le akorandrika. Momba lazao fa aza atao an'izany e. Dia omeo ahy iny fa zay akorandrika koa ka mahavarinanao eo. Dre, ary iny dia ataonao e. Hitanao fa tsara be e. Sady efa nisy lavaka kely nampidirina rozy mihitsy le izy. Jereo ne e. Inona metaka an'io nisy tanao ny fandriana teo a? Ahoana aloha ny fahitanao azy e. Tsara be e. Miendrika ny nampona kosa le izy a. Fa ty izy dia tena jorona velo zao. Na vatano na endrika. Sarotra inona hoe olona roa samy hafa e. Tojo ahoana ho amin'ny fahitan'la azy. Esoro moa iny dia fa hividianako tsara noho iny ianao e. Toko volamena mihitsy aza. Ka gasigasy ohatrany ty mihitsy angeny tiako e. Dia aza manantena ny amerenako an'ity intsony aloha elahy fa efa anaty a. Mividiana vaovao elahy rehefa mandalo any amin'ny varotra ahitana azy. Dia atao ahoana re izany e. Tsy manaiky mihitsy nampona. Jereo azy ty izy fa falifaly ery manao selfie miaraka amin'le izy. Dia inona izany no lazaiko raha toa ka tsy maintsy iona mijoro kanefa le akorandrika nanaovany 14 taona koa azy ty tsy apelatanako intsony. Aleo amin'izay ngamba farana nandresaka rototsika. Efa te atoro be aho izany. Efa ny makomana ny atoro mihitsy mantsy aho elany andro io fa tena miala tsiny. Matoria ary e. Mety fizana ny asako ngamba ianao. Tena biasa be mihitsy koa atatoato izay. Maka aina tsara ary e. Bono hoe malalako. Elahy koa toraka izany. Ary aleo amin'izay atorika. Rahavavy? Manao hoe ianao rahavavy? Andrekakio. Fa iza kosa ny teny izany? Ohatrany hoe tao akaiky eto mihitsy nandrenesako an'ilay olona ny teny teo. Sa efa reraka loatra koa ny lohako. Rahavavy? Manao hoe fahasalamana? Saindray le feom-behivavy. Fa aiza ry izany? Andraso aloha rihatra mihitsy ty ve izay atao tokom-pandrinako ty ka. Tena zarery no ato. Dia isa izany le niteny teo. Manahoana ho ny fahasalamana. Ary aleo avela irehatra eto foana ty ka. Maninona koa azy izany tratrako izany no ohatry ny mahavavy izany. Izany efa tsy hoe mikoaka na ohatran'izany. Hafahafa mihitsy mifatsapako ny tenako izany ka. So aza dia mitady arary aty. KOLO FM mananolotra ho anao.
Ilay izaho faharoa. Tantara mitohy nosoratany Naasy sy Itokina. Novelomin'ny tapaporoana Christophe Rabearmanana Tsiresikely. Niaraka tamin'ny Vanosoa sy Sararandriamolany Arivo. Nandray feo Mentina Rakotomalala. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanatotosa tapaporoana